Hoy Rinah Rakotomanga tao amin'ny pejiny tao. Izaho tsy angina ialako tsiny aminareo satria ny fahanginana dia toy ny fanekena ny fanimban-javatra tahaka izao misy amin'izao ankehitriny izao. Ka ny pitsopitsony mahakasika an'izay ny fakafakena amintsika atao anatin'ity vidéo ity ka manasa antsika rehetra anaraka an'ity vidéo ity hatramin'ny farany. Aza dino ny milaiky ny vidéontsika ary tsarovy hatrany ny miabone amin'ny chaîne antsika mba ahafahanareo manaraka tsy tapaka ny vidéo zay lefa nahito isan'andro. Tsy ampindrina mo isika fa avy hatrany tonga de vavany ndao ary. Ny tonga tsy miaraba hono namantezitra ka dia faly miaraba isika rehetra mpanaraka tsy tapaka ny chaîne ity tena ko amin'ny androandroany ity arakan'izay efa natsipiko zay dia ny mahakasika ny fanehoan-kevitry ny Rinah Rakotomanga no tena iompanantsika atao anatin'ity vidéo ity fa milohan'izay dia andao aloha resantsika ireto tsara ho fantatra manaraka ireto. Fahabangana tsy hay soloina i Jean-Jacques Rabian'ny Rinah izay lavo teo am-panimponan'ny vahoaka. Andoharany fotsy 20 septambra verolo manankajy indray Madagasikara satria nodimandry tampoka tamin'iny andron'io maleriva iny solombavambahoaka izay voafidy tao Betoika Atsimo Jean-Jacques Rabian'ny Rinah taorian'ny loza mahatsiravina izay niseho teo amin'ny bazary tao andoharany fotsy. Anisan'ny fijerena mivantana ny zavanisy teny an-toerana dia nisy camion izay nirifatra tampoka nanapaka ny bazary sy nanosy ireo olona teo amin'ny faritra. Anisan'ireo voadona mafy solombavambahoaka Rabian'ny Rinah Jean-Jacques sy olona maromaro na dia natao haingana azy ny fitsaboana tsy tanany ainy tamin'iny andron'ny zoma 20 septambra 2024 tao amin'ny Azera iny. Araky loharanom-baovao dia 17 taona ny solombavambahoaka izay lavo ity sady anisan'ny olom-boafidy sy mpanao politika fantadaza tao amin'ny vondrona sy teny. Fantatra ihany koa fa izy no olona manankaja voalohany namoy ny ainy tao anatin'izao hetsika lehibe izay mitaky ny zony malagasy izao. Vaky ny fony maro naneho natezerana vetrany ny fokon'olona ka nodoran'izy ireo ilay camion izay nahavoa olona. Tafatsoaka ny mpamily saingy nahitana ny permis tao anatin'ity fiara ity. Rivotra mangina fo mitomany tsy hoe very olona fotsiny isika fa very tarigetra ary very fitaratra. Ka noho izay dia mirary fonona feno ho an'ny fianakaviany Manamanjo amin'izao loza izay nahazo ny avan'izy ireo izao ainganeo tsara levelona ny maty ary azo misosoka alahelo-ntsony. Ny amin'ny mahakasika ny fanambarana izay nataon'ny filohan'ny repoblika indray ny amin'izao zavamisy amin'izao fotoana izao taorian' izay tafatafa izay nataony tao amin'ny haino amanjery malagasy na ny TVM moa izany dia toy izao no voaresaka tao anatin'izany. Henoko ny fitarainanareo tsy matora andray manalo naho mitady vaholana ho iatrany ity filoha mamam-bahoaka ity na atao miasa ny avy hatrany ny minisitra ny angovo satria tsy navita ny asa izay niandrasana taminy hoy ny filohan'ny repoblika hatrany. Mankasitraka ny filohan-dahy ihany koa izy izay nanao ny asany antsakany sy andavany. Eo indrindra ny teny nanetrany maro ny amin'ilay hoe mankasitraka ny filohan-dahy satria raha ny fantatra mantsy amin'izao fotoana izao dia isan'ny nahafaty olona ihany koa ny tifitra izay nataon'ny filohan-dahy izay nampiasa ny bala réel tany amin'izy ireo. Ka teo indrindra no nahatonga ny voaka marobe izay nitsikera an'izay resaka nataon'ny filoham-pirenena izay. Hoy filoham-pirenena Andradjoelina hatrany mila fampitsindry sy mifanampy ary mifamelona isika. Mametraka fanampy aminareo fa ataoko ny fomba rehetra ahafahana mitondra vaholana maharitra ho an'ny taranaka faramandimby. Ireo ny sombisombiny kabary izay nataon'ny filoham-pirenena nandritra izay fa nianany tao amin'ny manjery malagasy TVM izay tamin'iny andron'ny omaliny. Raha ny fanehoan-kevitry ny olona ao anatin'ny commentaire izay manao partage etsiroa tao anaty pazotritsiritsira Facebook dia tsy misy mangasitraka ary tsy misy manaiky intsony an'izay ho fampantenana vaovao indray satria efa betsaka ny nampanantenana izay nefa toa mbola tsy vita kory mandraky tiany androany. Ka maro sahady amin'izao fotoana izao ny miandry an'izay hoe fiovan-kevitry ny vahoaka malagasy izay manoloana an'izay fihetsiketsehana izay ka hiandry ampitoniana izay fampantenana izay nataon'ny filoham-pirenena ny amin'ny famahana ny olana sy ny maharary ny vahoaka izay. Asa raha hiandry tokoa ny vahoaka malagasy manoloana an'izany rehetra izany asa raha hanohy an'ilay hetsika izay efa natomboka izy ireo hatramin'iny 20 septambra iny hatrany. Eo anatrehan'izay fihetsiketsehana izay indrindra dia naneho ny heviny i ramatoa Rinah Rakotomanga izay tao anatin'ny pejiny Facebook ny tao. Araky ny nambarany hatrany izaho tsy anginana ialako tsiny aminareo satria ny fahanginana dia toy ny fanekena ny fanimban-javatra tahaka izao misy amin'izao fotoana izao, toy ny fanekena fahamanaiky ny fanamelohana sy ny fanasoketana ary ny endrikendrika rehetra natao sy atao anay.
mahazo fandrahona anao na mivantana na ankolaka fa izao no ambarako anareo hijoro foana aho ary teny foana aho raha mbola afaka ihany koa satria mahatsiaro ho manana adidy amin'ny tanindrazana ity aho io no nambarany Rinah Rakotomanga hatrany tsy nanao ratsy ary tsy mihevitra ny hanao ratsy ny taniko satria masina loatra ity nosintsika ity ary toa anao ihany koa aho tiako ny tany niaviko ka tsy ekeko ho rendrika sy ho ravaina atahaka ity ataony sasany ity ho izy hatrany mazava izay hafatry ny Rinah Rakotomanga izay fa miantefa amin'iza nefa izay hafatra izay miantefa amin'ireo mpanao fihetsiketsehana izay mitaky ny rariny sy ny hitsiny amin'izay maharary azy ireo ve sa miantefa amin'ireo izay manao fihetsiketsehana amin'ny fandrobanana ny fananan'olona sy ny fandravana sy ny fanambana zavatra maro sa miantefa amin'ireo mpitondra fanjakana amin'izao ankehitriny izao izay hafatry ny Rinah Rakotomanga izay ka ho ataontsika trafikenany memahiry ara izay hafatry ny Rinah Rakotomanga izay ambava homana ampo mieritreritra ary samy maka izay tandrify azy avy araky n'izay voalazany izay raha toa ka mahatsiaro fa voatsindrina anao ao anatin'izay hafatry n'izay dia tonga vasaina araky izany raha toa ka niteny izay moa Rinah Rakotomanga ary tsy nanaiky nangina tao anatin'izao fepitaona izay tena mahamay ho an'ny malagasy izao dia tsy nandrenesampio kosa etsy andaniny ramatoa Lalatindry Rakotondrazafy sy Rinah Raolidina sy ny tariny izay isany matetika maneho hevitra foana ao atapatsirasira Facebook ao isaky ny misy zavatra mitranga izay ka dia maro sahady ny voaka malagasy amin'izao fotoana izao miandry an'izay fa niankevitra an'izy ireo izay manoloana ny toe-java-misy amin'izao ankehitriny izao fa i Général Ravalomanana kosa dia nilaza mazava tsara tamin'iny andro voalohany iny fa tsy misy ninina zany eto ho inona ambarany hatrany ary tsy misy korontana ho raikitra zany satria handray ny andraikiny araka izay tandrify azy ny mpitandro ny filaminana ary ireo rehetra izay minia manakorontana dia tsy maintsy ho samborina satria tantandalana i Madagasikara ka tsy tokony hanaovana an'izay barofo sy ny fandrodanana isan-karazany izay fa misy lalàna mifeny eto araky ny voalazany Général Ravalomanana hatrany raha toa ka nampitandrana ireo rehetra izay minia hanao an'izay fihetsiketsehana sy androba ary ihany koa tia hanao barofo amin'ireo olom-pirenena sy ny hanimba fananana iombonana izay araky ny voalazany hatrany izay no masaka azona rozy tao anatin'ity video ity tomboko lasy tomboko vavy misaotratsika rehetra naraka an'ity video ity hatramin'ny farany azadino ny milaiky ny video antsika ary tsarova hatrany miabone amin'ny chaîne antsika mba ahafahanareo manaraka tsy tahapaka ny video zay rehefa nahito isan'andro tomboko lasy tomboko vavy mankasitraka dia mirary soa